Isa, un, deux, test. Test, Isa, un, deux, test, Isa. Un, deux, test, Isa, Isa. Un, Isa, Isa. Isa, un, deux, test. Alléluia. Dia efa miarabantsika rehetra indray a tonga soa anatin'izao fotoana izao a zay fotoana fanomezantsika amin'ny Tompo. Amen. Amen. Mino fa tonga eto ianao a manantena ny Tompo a dia miandro ny Tompo a satria fantatro fa rehefa tafangona tahaka an'izao isika dia Andriamanitra efa manana plan, manana fihevitra, manana drafitra izay mety tsy hoeritreretintsika, mety tsy araka ny mety planintsika hoe manahoana ary na inona koa ny zavatra mety natrehantsika tamin'ny herinandro iny a matoka fa ny Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa, Andriamanitra tia hampahery antsika ary Andriamanitra tena mbola tia hamporisika antsika hatrany a mba ahafahantsika tena mbola handroso ninona ny zavatra mety andalovantsika dia matoka hoe eto ny Tompo a, eto ny fanatrehany a. Dia ndoantsika tena
iandry azy androany tsy anatena zavatra hafa fa tena natenany tompo ary mino fa mahay manao mihoatra Andriamanitra. Amen. Mahay mihoatra Andriamanitra ny zavatra mety sainisainao dia n'Andriamanitra tao. Hain'Andriamanitra tanterahana fa ny fotoanan'Andriamanitra ihany kanefa mino isika fa eto izy ary tsy miova ny heriny tsy miova ny zavatra ataony fa tahaka nefa nesany taloha mbola esany hatramin'ity fotoana androany ity dia ndao anatena azy androany, ndao tena iandry azy androany, ndao tena metraka ny fitokitsika ny fatokitsika aminy satria izy ilay Andriamanitra izay atongavantsika eto amin'ity toerana ity. Ndao tsika samy mitsangana dia hivavaka dia hametraka n'ity fotoana ity ampelantanan'ny Tompo. Mino fa vonony ianao androany tena hivavaka, vonony ianao androany anokatra ny vavanao koa. Amen. Satria manana anjara koa tsika tsirairay avy eto amin'ity toerana ity tsy hoe hijery fotsiny fa manana anjara isika ary asandrato ny vavakao. Vavainao natrehan'ny Tompo dia apetrao amin'ny zavatra rehetra, ninina mety zavatra tongavanao eto androany. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ka lasy anabavy dia miaraba antsika izay manaraka mivantana ity fotoana androany ity koa manateny izay fa ianao dia ny Tompo koa hiasany amin'ny toerana izay misy anao any hitanao manokana ny Tompo, hitany fananao manokana ny Tompo dia manasanao hatrany tena anaraka anay ndao tsika hivavaka dia ametraka n'ity fotoana ity ampelantanan'ny Tompo. Alleluia. Raha eo mankasitraka ary misaotra ny amin'ny lehibe ny fahasoavanao tsy takatry ny sainay ary tsy afaka hieritrretinay Andriamanitra ny zavatra ataonao. Ianao le Andriamanitra miasa, ianao le Andriamanitra izay mitondra anay eto amin'ity toerana ity indray androany, ianao le Andriamanitra izay tena hoe manao mihoatra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy miantso anao izay androany ary mametraka an'izao fotoan'izao eo ampelantananao. Tsy vavaka fahazagana fotsiny Tompo fa tena matotra izahay fa ianao Andriamanitra no miasa eto, ianao Andriamanitra no atanteraka indray ny zavatra efa nomaninao ho an'ity fotoana androany ity. Satria raha tonga eto izay androany dia araka ny ambaran'ny tenao hoe tsy mivory tahaka ny fanaony sasany izahay fa mivory satria fantatray fa misy Andriamanitra velona miasa eto amin'ity toerana ity. Misy Andriamanitra izay mandre ary miaino ny tena fitarainana tsiraray avy. Misy Andriamanitra izay tena tsy miova fa mbola miasa hatramin'izao fotoana izao. Ianao no antenainay Andriamanitra, ianao no andrasanay Andriamanitra, ianao Andriamanitra ny Andriamanitra manao zavatra tena hoe tsy araky ny eritreretinay ary matoky izay Jesosy eo fa ianao no atanteraka ny zavatra rehetrarehetra. Ninina mety andrasan'ny olona eto androany Tompo tena ianao no amangy androany, ianao ny amaly ny etaetany tsiraray avy androany. Ianao Andriamanitra no hitany fananay androany, ianao Andriamanitra no hiteny aminay androany, ianao Andriamanitra no aneho ny voninahitra eo manokana eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Tsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia ndao hidera azy androany, ndao akalaza azy androany. Alleluia. Nareo matsapa hoe androm-pahasoavana ny androany, tsisy avy amintsika tsiraray avy ary raha matsapa an'izany tsika dia andao tena amerina ny voninahitra sy ny fankasitrahana rehetra ho any amin'ny Tompo. Amen. No hoe rahantsika ity rahantsika rehetra ity hoe hosana amin'ny avy indrindra mankalaza izahay anandratantsika ny fiderana ho an'ny Tompo. Eo ihany arao tehaka ianjany hosana amin'ny avy indrindra, hosana, 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 hosana amin'ny avy indrindra, hosana, hosana, hosana amin'ny avy indrindra mankalaza izahay ny anaranao, ny anarana misandrata Andriamanitra. Hosana amin'ny avy indrindra, hosana, hosana, hosana
diamanitro Hosana miafindringa Ewa Derao ny mpanjaka Derao Deraina ny mpanjaka Derao Deraina ny mpanjaka Mankalaza iza ny anaranao Misandrata Andriamanitro Deraina ny mpanjaka Derao Raina ny mpanjaka Deraina ny mpanjaka Mankalaza iza ny anaranao Misandrata Andriamanitro Deraina ny mpanjaka Mankalaza iza ny anaranao Misandrata Andriamanitro Deraina ny mpanjaka Mpanjaka izy Tuompony Tumpu Kanarany de Jesus Oh Mpanjaka izy Mpanjaka izy Tuompony Tumpu Kanarany de Jesus Oh Mpanjaka izy Il est le roi des rois Il est le Dieu des dieux Son nom est Jésus Oh il est le roi des rois Il est le Dieu des dieux Son nom est Jésus Oh il est le roi He's the king of kings He's the Lord of lords His name is Jesus Oh he's the king of kings He's the Lord of lords His name is Jesus Oh he's the king Il est là Jésus est là 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 Accroche Jésus il est à droite Jésus il est à droite Devant Jésus il est devant Derrière Jésus il est derrière À gauche Jésus il est à gauche À droite Jésus il est à droite Devant Jésus il est devant Derrière Jésus il est autour de moi Jésus est dans mon cœur Et c'est lui qui fait ma joie Il est autour de moi Jésus est dans mon cœur Et c'est lui qui fait ma joie Il est là Jésus est là Il est là Jésus est là Il est là Jésus est là Amen Il est là Jésus est là Alléluia Nareo hoe tena mino an'izany zavatra tenenareo zany fa eo Jesosy amen eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia eo ny tompo amen tsy eto ihany marina hoe eto ny tompo androany fa eo amin'ny fiainantsika rehetra dia afaka miritsika hoe il est autour de moi Jésus est dans mon cœur et c'est lui qui fait la missoula naza dia il est autour de moi Jésus est dans mon cœur et c'est lui qui fait
agnatin'ny aretina zao dia il est autour de moi. Jésus est dans mon cœur et c'est lui qui misy fotoana tsy nananao mihitsy fa autour de moi. Jésus est dans mon cœur et c'est lui qui ireo farany miaraka. Il est autour de moi. Jésus est dans mon cœur et c'est lui qui fait ma joie. Alléluia. Voninahitra ho anao Jesosy. Lay ho azy ny voninahitra. Maka ho azy rery ny fakasitrahanao androany. Alléluia. Alléluia. Amin'ny zavatra rehetra Tompo dia entinay hanandratana anao. Arak'izany tokoa Andriamanitra, ny fiainanay dia fanomezana avy aminao. Ny fiainanay izay natokanao eny Tompo hatrany amin'ny andro izay niovahanay foa manakakehitriny. Dia ny finoana nananay voalohany dia izao Tompo hoe nanomboka tamin'ny andro voalohany dia efa teo an-tananao ny fiainanay. Raha teo an-tananao ny fiainanay dia tsy nisy fisalasalana na dia ny kely akory azy. Eny namakivaky ony izahay, tsy maintsy nandiha afo izahay, tsy maintsy namaky afo izahay, tsy maintsy namaky tsy fahasalamana izahay, tsy maintsy isy fotoana izay tsisy mihitsy. Fa teo foana ianao Jesosy, teu foana ianao, teu foana ianao Jesosy. Aleluia. Aleluia. Okasandatra ho azy ny fideranao azy. Alléluia. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire, digne d'être loué. Nous adorons ta majesté. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. La création déclare ta gloire. La création déclare ta gloire, digne d'être loué. Nous adorons ta majesté. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, alléluia. Irao zany androany lazao hoe tu es bon Seigneur, tsara ianao ary manao fahagagana sy famantarana ianao, manandratra ny anaranao zahay. Alléluia. Ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Lazao ihany merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon Seigneur, tu es bon, tu fais de grands prodiges, grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand,
éternel, nous prosternons devant toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Iderana tunggu sein teso hanambara fitiavana tunggu sein teso yang kuat kewa tuksa yang kuka iderana tunggu zaites lasawe anambara fitiavanao fitiavana eu atokotrao zay Jesosy. Alleluia. Antsika rehetra manokatra ny vavantsika dia ilaza hoe masina 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 ira hoe masina 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 ira hoe masina 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 nizanaku lazao miankoa keo atokotrao zay Rehetra ilaza hoe ira hoe masina 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 ira hoe masina 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 ira hoe masina 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 nizanaku irawe masna 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 irawe masna 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 irawe masna 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 nizanaku. Sana wana la yavundi Osana wana Hallelujah Wanao Jesus Yesun funait Yesun faefana res Fanapana mandraksai Hallelujah Hallelujah Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yang kuat kami Yan yang narana
mendrikioderay ny anaranao mendrikany anaranao Jesu mendrikioderay ny aoka tena iboboky ao anatinao zany fiderany zany kany anaranao Jesu mendrikioderay ny anaranao lasao ihany mendrikany anaranao Jesu mendrikioderay ny anaranao mendrikany anaranao Jesu mendrikioderay ny anaranao mendrikany anaranao Jesu mendrikioderay ny anaranao tô velitsika andeha zany fekery zany andao ka fotoana fotsika tena afatsika milazany zany move tena miainga avy anaty laliny fotsika tokoa zany fiankovana sandrindra tompo aoka tompo ho anitra kasitranao zay asandratay ho anao androany aoka ho anitra kasitranao tony zava-manitra ho anao Jesosy ny fanatry ny fonay ny fanatry ny fonay ny fanatry ny fiainanay zay asandratay ho anao rais tompo rais tompo rais ny fiainanay rais ny aminay tompo rais ny fiainanay zay voadoro mandrakariva eo amin'ny altaranao tsy eto amin'ity fotoana androany ity ihany fa isan'andro dia voadoro eo amin'ny altaranao ny fiainanay ka androany zay raha nandratra hira ho anao dia aoka tompo tahaka ny zava-manitra ho any aminao zany tahaka ny zava-manitra akasitranao tompo ny fiainanay rais tompo rais satrany izay rais satrany ny fiainanay Jesosy Alleluia Alleluia mankasitraka anao ny amin'izao fanompony izao mankasitraka anao ny amin'izao fanompony izao satria tsy afaka niditra tamin'izao fanompony izao zay raha tsy nialoha lalana anay anao Kristy ka afahanay micontemple afahanay mibanjina manandrana fanatrehan'Andriamanitra Seigneur, Alléluia, 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 Viens Jésus, prends
andaontsika hira farany aurenuli fiangianana kaitsaukana sahai raisutupo nitrenana aurenuli fiangianana aurenuli fiangianana eto tompona eto isan'ny aurenuli fiangianana kaitsaukana zai raisutupo nitwenana aurenuli fiangianana aurenuli fiangianana aurenuli fiangianana kaitsaukana zai raisutupo nitwenana raisutupo nitwenana eo amin'ny zavatra rehetra tompo raisutupo nitwenana eo amin'ny fiainanay eo amin'ny fiainanay Jesosy raisutupo nitwenana viens Jésus viens Jésus prends la place du roi osikitehaka mafo amin'ny tompontsika androany halleluia voninahitra ny eo anao Jesosy tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Alléluia. Alléluia. Tsara ny tompo. Amen. Ny azo antoka dia tsy etontsika mivory fotsiny amin'izao fa eto Jesosy. Amen. Ka izay no anetanako anao foana hoe aza variny ianao. Aza variny ianao mety be da be ny zavatra natrehanao tamin'ny herinandro iny fa aza sainsaina koa fa eto amin'ny tompo aloha androany. Amen. Dia andao hifantoka eto androany dia andao hibanjina azy eto androany andao andriana azy miteny eto androany dia andao hanompo azy eto androany. Mety men'Andriamanitra fotoana fo isika eto fa mihina hoe ao anatin'izay fotoana fo zay dia afaka hitondra fitsarana ho anao Andriamanitra. Mety tsy valy eo ny zavatra mety hitarainanao androany dia androany fa matoka hoe misy fitsarana hoentin'Andriamanitra ny anatinao any. Ka izay nyteneniko hoe aza variny ianao, aza misainsaina ny zavatra mety efa tany, mety tsy nety tany fa eto amin'ny fitsaran'Andriamanitra sika amin'izao fotoana izao afaka manao zavatra eto Andriamanitra androany, afaka mikasika anao eto Andriamanitra androany, afaka manangana eto Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity fa miankina amin'ny sitrasianao le izy. Raha mbola hisainsaina ny zavatra be da be lasa tany ianao dia ho tavelo eo rehefa avy eo. Fa sainsainy ny androany tompo eto ianao androany Jesosy dia matoky ianao dia miandry ianao dia manatena anao amin'ity fotoana androany ity. Da lasana bavy tena mijery ny fotsika Andriamanitra, manatena azy ve ianao amin'ity fotoana androany ity. Andao hiala amin'ny mety fahazarana rehetrarehetra ka lasana bavy alanja ny rehetrarehetra zany fa tompo tongeto androany Jesosy satria fanatrihanao ty androandroany ity. Tsy tongeto zay androany mivory fotsiny amin'izao fa fanatrihanao Andriamanitra satria afaka miditra ao anatin'le faritra tena masina indrindra isika ozy ny tenin'Andriamanitra dia miankina amin'ny sitrasianao ny zavatra rehetrarehetra. Ndao tena nokatra ny fotsika, ndao anatena azy ndao hanompo azy andao hanokatra ny fotsika fa amin'ny zavatra rehetra dia afaka manao zavatra Andriamanitra androany. Ndao tsika hiomana hanao mifanatitra amin'ity maraina ity
Zava-dehibe na afatsika mbola afaka manome eo an'ny tompo a. Tsy hoe hanampy an'Andriamanitra isika fa fantatra hoe tiatsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra koa manome tsy manery atsika ao anatin'izany a. Satria raha mijery isika ny mety fiainantsika teo aloha talohan'ny niaonantsika tamin'ny tompo a, dia isika amin'izao fotoana tena fantatra hoe nanovantsika ny tompo. Amen. Mety tsy hita izy ivelany fa fantatra hoe nanova ny fotsika Andriamanitra. Tsika mahalala amin'ny toetrantsika, mahafantatra momba antsika tsiraray avy ireo na za manokana ary. Fa ny zavatra fantatra hoe nalany tompo tao anatiny mety tsy fahalalana fa nitiny tompo anatin'ny zao fahazavana izao a, dia tiaka sitraka ny tompo foana amin'ny zavatra rehetrarehetra, na ny tenako zany na momba ny fiainako rehetrarehetra dia tiako omena ny tompo a. Dia tsika tena anompo azy amin'ny famafazana androany, amin'ny fanatitra androany, amin'ny zavatra rehetrarehetra, satria mendrika ho an'Andriamanitra zay avy amintsika rehetrarehetra. Mino fa tianao Andriamanitra, ak tianao ny fanjakan'Andriamanitra, ak tianao ny androsoa ny fanjakan'Andriamanitra hatrany hatrany, dia anome ho azy tsika androany amin'ny kahalalahana tanteraka, tsy misy fanerena. Do tsika androso amin'izao fotoana izao dia nanome ho an'ny tompo a, dia mangataka hira amin'ny libidera amin'izao fotoana izao. Alléluia. Tonga amin'ny fotoantsika izay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity maraina ity a. Mino fa vonona ny fonao androany, andrean'ny tompo a hiteny a. Andriamanitra mampiasa izay afaka ampiasainy a, fa mino hoe zava-dehibe na ahafahantsika manokatra ny fotsika ny amin'ny zavatra tiany tompo ampita amintsika indray androany a. Dia resitsika nanoeranaketsika hoe j'exalte ton nom. Alléluia. Tu règnes
sauveur de ma vie. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Misaotra Tompo, Règne dans notre cœur, Jésus. manjaka ato anaty fonay Jesosy. Toi dont le règne dure à jamais. Ary ho anao irery ihany ny fanjakana mandrakizay. D'éternité en éternité, tu es toujours le même. Ary mandrakizay dia tsy miovy ianao. Tu ne changes pas. Ary ianao tsy miovy. Toi, l'agneau de Dieu immolé, Ianao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay natao sorona. tu t'es donné en rançon, Seigneur. Ary ianao no nantony vidiny Tompo. Tu nous as rachetés par ta grâce. Ary ianao no nividy anay tamin'ny fahasoavanao. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés. Ary ianao nitady anay dia nahita anay. Parce que tu nous as aimés le premier. Satria ianao tia anay voalohany Tompo. Nous ne t'avons pas connu, mais toi, tu nous as connus d'avance. Mbola tsy nahafantatra anao izay dia efa fantatrao izay Tompo. Et tu nous as prédestinés pour régner avec toi, Seigneur. Ary ianao no nisafidy anay mba hiara-manjaka aminao. Nous étions plongés dans le péché. Tafalatsaka tanaty fahotana Nous izay. étions perdus. Very izahay. Mais par ton amour incommensurable, Fa noho ny amin'ny fitiavanao izay lehibe indrindra tu es descendu sur la terre. dia nidina taty ambonin'ny tany Tu ianao. t'es offert en sacrifice. Dia nanolotra ny tenanao ho sorona. Le sacrifice parfait Ary ilay sorona izay tanteraka que Dieu tsy manatsiny a agréé. izay nankatoavin'Andriamanitra nankasitrahan'Andriamanitra mba hividy anay. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Seigneur, apprends-nous à mieux te connaître, Tompo ampianaro izay mba hafantatra anao bebe kokoa. à mieux te servir, Seigneur, Hanompo anao bebe kokoa, tsara kokoa. à t'être agréable, Jésus. Ary tena hoe ankasitrahana Jesosy. Enlève de nous tout ce qui est de nous, Seigneur. Esory ao anatinay izay momba anay Jesosy.
et remplis-nous de ta personne. Fa fenony aminao izahay. Change-nous et transforme-nous, Seigneur, Novay izahay Jesy. à ton image et à ta ressemblance, Mba Seigneur. hitovy amin'ny endrikao. Nous voulons être semblables à toi, Fa te Jésus. hitovy aminao zay Jesosy. Aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller de nous-mêmes, Jésus. Mampio izahay Jesosy mba tena nafoana ny tenanay. Nous voulons t'appartenir entièrement, Seigneur. Fa tena teo anao tanteraka izahay Tompo. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy. Merci, Seigneur. Misaotra Tompo. Règne en nous, Jésus. Manjaka ato anatinay Jesosy. Règne dans nos cœurs, Seigneur. Manjaka ato anatin'ny fonay Tompo. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Règne, Seigneur. Jésus, tu Pas règnes. de toi, Seigneur. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu Sois élevé, Jésus. Au milieu de Jésus, ton tu peuple. règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. Oui, règne à jamais, Seigneur. Manjaka mandrakizay Tompo. Dispose en chacun de nous, Seigneur. Tena mitoera ao anatinay tsirairay avy. Prends la place qui t'est due Raiso ny toerana izay tokony ho anao Tompo. dans notre cœur Eo amin'ny et dans fonay ton église, sy eo Seigneur. amin'ny fiangonanao Tompo. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Sois glorifié, Jésus. Omena voninahitra ianao Jesosy. Oh, toi qui es assis à la droite du Père. Ianao izay mitoetra eo ankavanany iray. Sois glorifié. Omena voninahitra Nous ianao t'adorons, Jesosy. Jésus. Miteranao izay Jesosy. Merci, Seigneur. Misaotra Tompo. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. Miaraba antsika rehetra dia miaraba andreo izay manaraka amin'ny vantana ihany koa. Qui est là pour la première fois. Nous voulons vous accueillir, tous ceux qui Izy sont là no pour la samba première vao fois. tonga eto androany te araba anareo zay. Vous voulez lever la main? Afaka mananga-tanana. Oui. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Nous voulons Afaka vous misangana accueillir. ve. Tonga soa. Bienvenue. Tonga soa. Bienvenue. Merci. Et j'aurais voulu justement profiter de cette occasion, Ary te hanararaotra kely an'izao fotoana izao aho après avoir salué tous ceux qui nous suivent en ligne. taoriana ny ara-batsika andreo izay manaraka antsika amin'ny Je vantana. voudrais donc inviter tous ceux qui nous suivent en ligne Dia te hanasa andreo izay rehetra manaraka amin'ny vantana et qui sont ici à Tana izay eto Antananarivo ou qui sont de passage. na hoe izay mandalo eto Nous vous invitons aussi à venir assister à notre culte en présentiel. dia manasa anareo ihany koa izay ho tonga hiaranao fotoam-pivavahana miaraka zany. Nous avons donc 2 réunions hebdomadaires. Manana fotoana isika isan-kerinandro Nous avons une réunion le dimanche à 9h30 manana fotoana isika lahady amin'ny 6 sasany. et on a aussi un deuxième rendez-vous Dia tous les manana mercredis fotoana à faharoa ihany 15h. koa isika isaky ny alarobia amin'ny 3 tolakandro. Donc vous êtes invités. Dia manasa anareo izahay. Amen. Amen. Alors, donc nous allons continuer à parler de Jean-Baptiste. Itoy resaka ny amin'ny jaonam-panao batisa isika. Quand j'ai regardé un peu les notes que j'ai faites par rapport à ce message, Rehefa nijery ny noty izay nataoko momba n'io afatra io je me suis rendu compte que j'ai besoin au moins de 3 à 4 séances. dia nieritreritra hoe tena mila fotoana intelo na inefatra zany eo. Mais je fais tout le nécessaire pour tout concentrer Fa nataoko ny zavatra rehetra afin de pouvoir finir ce message aujourd'hui. mba ahavitatsika an'ilay afatra androany.
Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier message la semaine dernière, dia ho an'ireo izay tsy naraka ny afatra tamin'ny afatra voalohany tamin'ny herin'ny androany je vous invite donc à regarder, parce que le message est en ligne, sur la page de l'église. dia manasa anareo hijery ao amin'ny pejin'ny fiangonana fa ao le izy Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube. Donc, il y a le premier message qui est là, dia misy le afatra zany ao anatin'ireny que je vous invite tambazotry de ireny. suivre ce premier message, dia manasa anareo naraka iny afatra iny afin de pouvoir vous situer dans le contexte. dia mba ahafantaranareo zany hoe aiza ho aizintsika ao anatin'le resaka. Alors, on disait que Jean-Baptiste était un grand homme de Dieu, ary nyresakitsika hoe jaona mpanao batisa dia tena lehilahy lehibe an'andriamanitra, et que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que lui. ary ny amin'ireo izay natera-behivavy dia tsy misy lehibe noho izy. Et qu'il a été envoyé afin de préparer justement la venue du Seigneur. Ary izy dia nirahana mba hanomana ny fiavian'ny tompo. Donc il n'y avait pas d'autre mission Dia zany hoe tsy nanana iraka hafa ankoatran'izay à part que de préparer le chemin du Seigneur. ankoatrany hoe manomana ny lalan'ny tompo. Donc il est venu prêcher la repentance Dia tonga izy nitory ny fibebahana et annoncer la venue du Seigneur Jésus. sy nanambara ny fiavian'ny Jesosy tompo. C'était sa mission. Ary izay no hirany. Alors lui-même, même si la Bible dit que il n'y a pas de plus grand homme comme lui, Ary na dia niteny ary ny baiboly hoe tsy misy le olona lehibe tahaka azy. il a reconnu que Jésus est au-dessus de lui. Dia fantany dia nanaiky izy hoe Jesosy dia lehibe noho izy. Et eo que amboniny. lui-même, il n'est même pas digne de délier les sandales du Seigneur. Ary izy dia tsy mendrika ny amana dia fekapan'ny tompo ary. Mais la Bible nous dit, on va lire d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 11 Fa ny baiboly dia miteny amintsika ovakitsika ao matotoko faharaiky et ambin'ny le folo. verset 11, Andiny faharaiky ambin'ny je folo. vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Donc, nous avons vu que malgré qu'il soit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que lui. Dia hitantsika hoe na dia eo amin'ireo izay nateraky ny vehivavy ary dia tsy misy lehibe noho izy. Nous voyons aussi que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Dia nefa hitantsika ihany koa hoe nefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho Jaona mpanao batisa. Et que nous avons vu aussi que Jean-Baptiste, après l'arrivée du Seigneur, Ary hitantsika ihany koa hoe Jaona mpanao batisa tao aorian'ny fahatongavan'ny il a tompo continué à exercer une influence sur ses disciples. dia mbola nanana fahefana teo amin'ireo mpianana izy. Donc au lieu de s'aligner dans le ministère du Seigneur, Ary raha ohatra hoe tokony hanaraka ny asa fanompony tompo izy il a continué son chemin dia nitohy tamin'ny lalana et il izy a eu un ministère parallèle. dia lasa nanana asa fanompona izay mifanila amin'ny tompo izy. Et ce qui fait qu'il a fini par critiquer le Seigneur Dia lasa nitsikeran'ny tompo izy et il est entré dans la politique dia niditra tanatina politika et il izy a fini par être décapité. dia lasa tapadoha izy ny farany. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Dia teo isika no nijanona. Nous allons donc continuer le message Dia hanohy an'ilay afatra isika en regardant ce qui s'est passé lorsque Jésus fut baptisé. dia hijeryntsika hoe inona zava-nitranga tamin'i Jesosy natao batisa. Dans Matthieu chapitre 17 Ao amin'ny Matthieu atoko fafito ambin'ny folo et le verset 5. dia ny andiny fadimy. Non, excusez-moi. C'est plutôt dans Matthieu chapitre 3, je pense, 3 ou 4.
lors du baptême du Seigneur Jésus. Ça doit être entre Alatsiana eo Matthieu. amin'ny Matthieu toko fahatelo no izy angamba. Oui, Matthieu chapitre 3. Matthieu toko fahatelo. Alors, on a parlé que, on avait dit l'autre jour que Jean-Baptiste n'avait pas voulu baptiser Jésus Tamin'ny faransika dia niresaka hoe Jaona mpanao batisa dia tsy te hanao batisa an Jesosy parce qu'il ne s'estimait pas digne. satria izy nihevitra ny tenany hoe tsy miendrika an'izany. Il a dit au Seigneur que c'est lui qui devait se faire baptiser par Jésus. Ary izy dia niteny tamin'ny tompo hoe izy ny tokony nataony Jesosy Mais le batisa. Seigneur lui a dit qu'il fallait laisser faire les choses Fa ny tompo afin d'accomplir toute la justice de Dieu. Fa ny tompo dia niteny taminy hoe ataovy ihany mba hatanteran'ny famarianan'Andriamanitra Donc, rehetra. Jean chapitre 3, on va lire le verset 16. Dia vakitsika ao Matthieu toko fahatelo andiny fahenina amby folo. Alors, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromahilalaka nankeo amboniny, ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. C'est clair ce message. Hein? Mazava io afatra io Dès que le Seigneur fut baptisé, raha vao vita batisa ny tompo le Saint-Esprit est descendu sur lui dia nidina teo amin'ny fanahy masina, en la présence de Jean-Baptiste. ary teo anatrehan'ny Jaona mpanao batisa. Jean-Baptiste qui avait reconnu auparavant que Jésus est plus grand que lui. Jaona mpanao batisa izay nanaiky hoe Jesosy dia lehibe noho izy. Et il a entendu une voix du ciel Dia izy dia naheno feo avy any an-danitra qui disait de Jésus, izay niteny hoe Jesosy il disait que celui-ci est mon Fils bien-aimé, hoe ity ny zanako malalako, il faut l'écouter. dia mila enona izy. Donc, pour Jean-Baptiste, Izany hoe ho an'ny Jaona mpanao le batisa message était clair. dia nazava ny afatra C'est qu'à partir de cet instant-là, hoe aorianan'io fotoana io zany la personne qu'il fallait écouter et qu'il fallait suivre, T'es c'est nul, là. Jésus. tokony ho enona sy tokony ho arahana dia Jesosy, Et plus personne d'autre. ary tsisy olona hafa intsony zany. C'était la fin du ministère de Jean-Baptiste. Ary teo no tapitra ny asa fanompon'ny Jaona mpanao batisa. C'est-à-dire Jean-Baptiste devait ranger toutes ses affaires Izany hoe ndikan'izany hoe Jaona mpanao batisa dia tokony nangoronentana et dire à ses disciples dia niteny tamin'ny mpianany qu'à partir de maintenant, nous allons écouter et suivre le Seigneur Jésus. dia hoe manomboka eto dia mila miaino sy manaraka sika any Jesosy tompo. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Fa mampalahelo dia tsy izay ny zavatra nitranga. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Tahaka ny hitantsika tamin'ny heriny Jean-Baptiste a continué son chemin. dia Jaona mpanao batisa dia nanao ny lalany. Et il avait donc ses disciples à lui. Dia izy nanana ny mpianany manokana. Donc il avait ses disciples et Jésus avait ses disciples. Izy nanana ny mpianany dia Jesosy nanana ny mpianany. Plusieurs passages dans la Bible Ary andalana maro anatin'ny Baiboly montrent que la seule personne qu'il faut suivre et qu'il faut écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. mampiseho hoe ny olona tokony arahana dia Jesosy irery ihany. Vous vous rappelez Sy sans tokony enona. doute l'histoire de la montagne de la transfiguration, Tsy haiko natadidinareo teo amin'ilay tendrombohitra izay niofan'i Jesosy endrika où Jésus était monté sur la montagne avec certains disciples hoe rehefa niakatra tena tendrombohitra Jesosy niaraka tamina mpianatra vitsivitsy et Élie et Moïse sont apparus dia tonga teo Elia sy Mosesy et Pierre était tellement content dia tena faly loatra Petera et il a dit au Seigneur, Maître, dia niteny tamin'ny tompo izy hoe mpampianatra faisons 3 tentes, andao itsika namboatra lay anankitelo, une pour toi,
ray ho anao a une pour Élie ray ho an'ny Eli et une pour Moïse. ary indray ho an'ny Mosesy. Regardons dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Marka toko faefatra Non, chapitre 2. toko faharoa azafady. Non, c'est Marc. Deux minutes. Fetifety fotsiny a C'est pas le chapitre 2. Ah, non, c'est Matthieu chapitre 17. Merci. Matthieu chapitre 17, qu'on a failli lire tout à l'heure. Matthieu a toko fafito amby folo. On va lire à partir du premier verset. Dia vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Jusqu'au verset 5. Matthieu toko fafito amby folo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary no ny afaka enemana Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ralany ka nitondra azy niakatra ho ana tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tare teo anatrehany izy ka nitavany mamirapiratra tahaka ny masoandro ary fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, koa raha sitraka aoka ao anao ilay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Eli. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanaronazy ireo ary inzao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu la joie de Jean-Baptiste? Mety azonareo sara an-tsaina ve hoe ny fifaliany Jaona mpanao batisa? Il était avec le Seigneur. Hoe niaraka tamin'ny tompo izy. Voilà Élie qui arrive. Dia tonga Eli. Élie, le grand prophète d'Israël. Eli izay mpaminany lehibe any Israely. Et Moïse aussi. Dia Mosesy ihany koa. Celui qui a donné toute la loi. Izay nanome lalàna rehetra. Donc c'était les plus grands hommes. Zany hoe ireo zany tena le olona En Israël. be teo amin'ny Israely. Et ils étaient là et Pierre était tellement content. Dia teo izy ireo dia tena faly loatra Petera. Il a dit, Seigneur, est-ce que je peux faire 3 tentes? Dia nanontany izy hoe tompo afaka manamboatra ilay Une pour anankitelo ve toi, za? une pour Élie et une pour Iray ho anao iray ho an'ny Moïse. Eli ary iray ho an'ny Mosesy. Mais la parole de Dieu nous dit Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny qu'il n'avait tamintsika pas hoe encore fini de parler, hoe mbola tsy vita kory tsy tapitra que ny teniny. Élie et Moïse ont disparu. Dia efa nanjavona Eli sy Mosesy. Pourquoi? Satria maninona? Parce que Élie représente les prophètes. Satria Eli dia manambara ireo mpaminany. Élie, c'est le grand prophète d'Israël. Ary Eli dia mpaminany lehibe teo amin'ny Israely. Et Moïse, c'est celui qui a apporté la loi. Dia Mosesy ilay mitondra an'le lalàna. Donc pendant que Pierre parlait, Ary raha mbola niteny Petera Dieu lui a donné 2 messages. dia name afatra roa azy Andriamanitra. Le premier message, c'est que Ny afatra voalohany dia izao il n'est plus question d'écouter les prophètes. hoe tsy tokony hiaino an'ireo mpaminany intsony Il n'est plus question de se référer à la loi, ary tsy tokony
itoy amin'ny lalàna intsony C'est déjà passé. satria efa lasy C'est reny pour cela qu'ils ont tout de suite disparu izay no natonga an'izy ireo nanjavona pendant que Pierre était encore en train de parler. raha mbola niteny a Petera. Ce n'est plus question de suivre la loi. Zany hoe tsy tokony a manaraka ny lalàna Et il intsony n'est plus question de suivre aussi les prophètes. dia tsy tokony hanaraka an'ireo mpaminany intsony ihany koa. Et il a dit, le deuxième message et le dernier, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dia ny afatra varoa izay tena zava-dehibe indrindra dia hoy izy hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Hébreux chapitre 1. Hebreo atoko voalohany On va lire à partir du premier verset. dia vakitsika manomboka amin'ny andiny Après voalohany. avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Oui. Hebreo toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry ny ho mpandovany zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny ary rehefa manao fanadiovana afaka ny fahotana izy dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavana lehibe any amin'ny avo. Il y a donc 3 messages importants. Misy zavatra telo lehibe zany eto. Après le baptême du Seigneur, Tao aorian'ny batisan'i Jesosy ny une tompo voix venant du ciel dia nisy feo avy any an-danitra a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qu'il faut écouter. dia niteny hoe izy no zanako malalako izy no enoy. Sur la montagne de la transfiguration, Teny amin'ny tendrombohitra izay novan'i Jesosy endrika Dieu a dit, dia niteny ny Andriamanitra il ne faut plus se référer aux prophètes ni à la loi, hoe tsy tokony miaino ny mpaminany sy ny lalàna mais intsony c'est son fils qu'il faut écouter. fa ny zanany tokony ho enony. Dans ce passage du livre des Hébreux, Ary eo aorianany andalana eto amin'ny bokin'ny Hebreo io cela confirme aussi tout ce que nous venons de dire. dia mbola manamafy ihany zany izay zavatra rehetra Que nitenentsika dans les teo temps anciens, Dieu a parlé par les prophètes. hoe tamin'ny andro taloha dia niresaka tamin'ny mpaminany Andriamanitra. Mais maintenant, Dieu parle par son Fils. Fa amin'izao Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny zanany. C'est-à-dire, tout le monde doit se taire. Zany hoe ny dikan'izany dia tokony mangina ny olona rehetra. Jean-Baptiste doit se taire. Zaona mpanao batisa dia tokony Il ne doit mangina. pas y avoir des disciples. Tokony hoe tsy mbola manana mpianatra ihany izy a. La loi et les prophètes doivent se taire. Ny mpaminany sy ny lalàna ihany koa dia tokony mangina. Et c'est Jésus seul qu'il faut écouter. Fa Jesosy irery ihany a tokony ho enony. Amen. Amen. Et c'est justement ce que Jean-Baptiste n'avait pas compris. Dia izay indrindra nefa no tsy takatra Jaona mpanao batisa. Il a été envoyé Ny rany izy a pour annoncer celui qui devait venir. mba hanambara nylay tokony ho avy izay ho avy. C'est à cela qu'il a été envoyé. Ary izay no iantsona azy Préparer le chemin de celui qui devait venir. hanomana ny lalan'ilay ho avy, Celui qu'il faut suivre. ilay tokony ho arahany, Celui qu'il faut écouter. ilay tokony ho enony. Mais quand celui qui devait venir est arrivé, Fa rehefa tonga ilay tokony ho avy a Jean-Baptiste a encore continué. dia mbola nanohy ihany Jaona mpanao batisa. Et il avait ses disciples. Dia nanana mpianana izy. Il n'a pas cédé la place au Seigneur. Ary izy a dia tsy nameny toerany a ho an'ny tompo. Il est devenu insensible à la direction
que le Seigneur voulait lui donner. Ary izy zany dia lasa tsy nahare ny fitariana izay nomeny tompo azy. Donc il avait son groupe, ses disciples, Ary izy dia nanana ny antokony ny mpianany. et il était le chef de ses disciples. Ary izy ny lohan'ireo mpianatra ireo. Et Jésus aussi, il avait ses disciples. Ary Jesosy ihany koa dia nanana ny mpianany. Donc il y avait deux leaders, si je peux dire. Zany hoe lasa nisy mpitarika anankiroa zany raha izay ny ilazako azy. Celui qui devait venir Ilay tokony ho avy et celui qui est venu annoncer celui qui devait venir. ary ilay nirahana mba hanambarana ilay tokony ho avy. C'est là où ça commence à devenir un peu compliqué. Ary nanomboka teo dia lasa somary sarotsarotra ilay izy. Imaginons qu'il y a deux personnes qui viennent d'un seul royaume. Eritrereto hoe misy olona anankiroa tonga avy any amina fanjakana anankiray. Le premier est le roi Ny anankiray dia ilay mpanjaka. et le deuxième, il est envoyé par le roi. Dia ny anankiray ilay nirahan'ilay mpanjaka. Mais il fait la même chose que le roi. Dia nefa izy manao zavatra mitovy amin'ilay mpanjaka. Vous comprenez un peu la situation? Azonareo ve ny toe-zavatra? Le roi azonareo ve ny envoie toe-zavatra quelqu'un hitranga? pour une mission spécifique. Mandefa olona le mpanjaka mba hanao hiraka anankiray. Il lui dit, va me préparer des disciples. Miteny izy hoe andana hanomany mpianatra. Et quand je vais venir, Dia rehefa ho avy je verrai ces disciples dia ho hitako ireo mpianatra ireo qui se sont repentis izay mibebaka et qui vont me suivre. dia hanaraka rehefa avy eo. Mais quand le maître est arrivé, Fa rehefa tonga le mpampianatra il trouve qu'il y a des disciples, dia mahita mpianatra izy. mais ces disciples appartiennent à celui qui a été envoyé. Fa ireo mpianatra ireo nefa dia an'le zay nirahany. Et le maître doit avoir ses disciples à lui. Dia le mpampianatra iray dia tokony manana ny mpianany anazy manokana. Il y a deux chefs, Lasa misy lohany anankiroa. il y a deux têtes. Misy lohany anankiroa. Est-ce que ces deux têtes peuvent rester dans le même royaume? Ary ireo loha anankiroa ireo ve dia afaka miara-mitoetra eo amina fanjakana anankiray. Admettons qu'il y ait une personne Ndao eritreretina hoe misy olona iray qui a un seul corps, izay manana tena iray izy mais qui a deux têtes fa loha anankiroa et deux cerveaux. dia atotoa anankiroa. Où ira ce corps? Ho aiza zany teny zany? Qu'est-ce que ce corps? Qui est-ce que ce corps va obéir? Ary izy zany ho enono io tena io. Lequel des deux têtes le corps va obéir? Ary izy amin'ireo loha anankiroa ireo no ankatoavan'ilay tena. Moi, je pense que la vie de Jean-Baptiste Samy eritreritra hoe ny fiainan'ny Jaona mpanao batisa est une grande leçon pour moi. dia tena lesona lehibe ho ahy. Dans le royaume de Dieu, Eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra pour moi, ho ahy il ne doit y avoir qu'une seule tête. dia tokony tsy hisy afa-tsy loha anankiray ihany. Celui que nous devons écouter, Izay ilay iray izay tokony ho enotsika, le Seigneur Jésus. Jesosy tompo. Et toute autre tête Dia ny loha hafa rehetra doit tomber. dia tokony mianjera avokoa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je comprends. Tsy azoko hoe takatra ireo ve ilay zavatra takatro. Tsy fantatro zavaty. Le fait que Jean-Baptiste soit décapité, Ary ny hoe nahatonga ny Jaona mpanao batisa ny tapandoha pour moi, c'est ce que je comprends, moi. ho ahy izay ny takatro. Peut-être le frère Mickey et l'équipe apostolique, ils ont peut-être plus de lumière, Mety hoe rahalahy Mikia sy ireo ekipa apostolika mety manana fahazavana qu'ils peuvent nous apporter. izay afaka hoentiny ho atsika. Mais moi, ce que je comprends, Fa ho ahy zavatra takatro que c'est une leçon pour chacun de nous. dia afatra ho atsika tsirairay avy. Lesona ho atsika tsirairay. En tout cas, c'est une leçon pour moi. Ho ahy manokana dia lesona ho ahy ilay izy. Que dans le royaume de Dieu, Dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra il ne peut pas y avoir deux têtes. dia tsy afaka misy loha anankiroa.
Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus est le chef de l'Église. Et quand il s'agit du royaume de Dieu, dia rehefa miresakitsika hoe fanjakan'andriamanitra la seule personne que nous devons écouter, c'est Jésus seul. ny olona iray izay tokony hanotsika dia jesosy irery ihany. Amen. 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 C'est Jésus seul que nous devons écouter. Jesosy irery ihany tokony ho henotsika. Nous autres, Ny hafa nous ne sommes que des envoyés dia ny hafa dia ny rahana fotsiny ihany. et avons besoin d'être soumis au Seigneur. Dia mila miankohaka eo anatrehan'ny tompo, Et mihatra eo toute anatrehan'ny la tompo. gloire revient au Seigneur. Ary ny voninahitra rehetra dia miverina any amin'ny tompo. Jean-Baptiste, il était dans le confort. Jaona mpanao batisa dia tany anatina fiadanana. Il se sentait bien dans son ministère. Nahazo aina tsara izy tao anatin'ny asa fanompony. Il avait des disciples, Nanana mpianatra des izy, gens qui l'écoutaient, olona izay mihaino des azy, gens qui l'enseignaient, olona izay ampianariny, des gens qui le suivaient. olona izay manaraka azy. C'était difficile pour lui de relâcher. Ary tena sarotra ho azy namotsitra an'izany. Quand le Seigneur est arrivé, Dia rehefa tonga ny tompo il était très difficile pour lui dia tena sarotra ho azy de dire à ses disciples, niteny tamin'ny mpianana hoe écoutez, à partir de maintenant, hoe manomboka izao c'est lui qu'il faut suivre. dia izy no tokony C'est arahany, lui qui m'a envoyé izy no naniraka ahy pour venir vers vous. mba ho any Et aminareo. comme il est venu, Dia rehefa tonga izy nous tous, nous devons aller ensemble avec lui. dia tsika rehetra zany dia tokony miaraka aminy. Quand nous sommes habitués à une chose, Tsika rehefa zatra zavatra anankiray dans notre confort, eo amin'ny fiadanantsika parfois nous perdons la sensibilité de la voix de l'Esprit. dia indraindray very isika ny amin'ny fianonan'ny feo amin'ny Parfois fanahymasina. nous perdons l'orientation du Seigneur dans notre vie. Indraindray tsika very ny amin'ny fitarihan'ny tompo eo amin'ny Et fiainantsika nous servons selon nos habitudes. dia lasa manompontsika ny amin'ny fahazarantsika fotsiny. On a tendance à penser que cette place, c'est à moi. Dia lasa mieritreritritsika hoe ty toeran'ity anaty, Mais la place revient au Seigneur. fa ny toerana dia miverina amin'ny tompo. Aujourd'hui, tu peux me placer là. Mety hoe androany izy mametraka eto Demain, il va dire, non, c'est pas toi. dia raha pitsindray izy mety miteny hoe antsy ianao. D'où justement l'importance pour nous d'avoir le cœur ouvert Dia izay mahatonga hoe tena zava-dehibe antsika ny manana fo misokatra, et savoir écouter le Seigneur hoe mahay mihaino feo an'ny tompo parce qu'il s'agit de son Église. satria fiangonana io Il est la tête de l'Église ary izy ny lohan'ny fiangonany. et nous tous, nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Dia tsika rehetra zany dia mpanompo lahy sy mpanompo vavy avokoa. Et il nous a mis ensemble Dia nataony amin'ny toerana iray izy parce que l'Église, c'est un corps. satria fiangonana dia tena iray. Et chacun a une place que le Seigneur a préparée. Dia ny tsirairay dia samy manana toerana zany zay no man'ny Le tompo seul azy. chef, c'est Jésus. Ary ny lohany dia Jesosy irery ihany. S'il y a une deuxième tête, Fa raha misy loha faharoa eo le Seigneur ne le permettra pas dans son Église. dia ny tompo dia tsy hamelan'izany ao anatin'ny Mais fiangonany. nous sommes tous membres les uns les autres. Tsika dia ao anatin'ny tena Le Seigneur ratsambatana. nous a donné des dons, des talents les uns les autres. Ary ny tompo dia nanome fanomezam-pahasoavana nanome talenta ao Nous an'ny nous tsirairay avy. complétons Ary mifameno isika. et chacun a sa place à l'Église. Dia ny tsirairay avy dia manana ny toerany eo amin'ny Et fiangonana. la seule personne que nous devons écouter, c'est le Seigneur. Fa ny olona tokana izay tokony henotsika dia ny tompo tenany. Celui qui est la tête. Izy no lohany. Amen. Amen. On va revenir dans Matthieu chapitre 11. Iverintsika ao Matthieu toko farak ambin'ny folo. Nous allons relire le verset 11. Dia averintsika vakina amin'ny andiny farak ambin'ny folo. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no isaona mpanao batisy nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe noho izy. Voyons d'abord la première partie de ce verset. andao itsika ny ijery any tapany voalohany amin'io andininy io. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy. ceux qui sont nés de femmes, soulignez ça. ireo izay nateraky ny vehivavy tsy pio zay. Nous tous, nous sommes nés de femmes. tsika rehetra dia natera-behivavy avokoa. La race humaine, toute la race humaine est née de femmes. ary ny olombelona dia natera-behivavy daholy. Exception faite pour Adam et Ève. afa-tsy Adama sy Eva rery ihany. Donc sur toute la race humaine, zany hoe eo amin'ny olombelona rehetra personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. dia tsisy lehibe no hijaona mpanao batisy. Et la suite du verset dit ceci. dia nitoy an'le andalana dia ohatr'izao. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe noho izy. Le plus petit dans le royaume des cieux. ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra. D'abord, nous avons ceux qui sont nés de femmes. eo aloha tsika dia manana le hoe nateraky ny vehivavy Et ensuite, nous avons aussi le plus petit dans le royaume des cieux. dia avy eo tsika manana ny hoe ny kely indrindra amin'ny Mais fanjakany lanitra. qui peut entrer dans le royaume des cieux? fa iza moa ny afaka miditra amin'ny fanjakany Mais lanitra. c'est quelqu'un qui est né de femme, non? tsy hoe izay nateraky ny vehivavy ihany ve N'est-ce pas? sa tsy zany? Ceux qui sont, tous ceux, non, je rectifie ma phrase, tous ceux qui sont nés de femmes, ireo izay nateraky ny vehivavy tous ceux, ny rehetra ireo izay nateraky ny vehivavy rehetra ils ne peuvent pas tous ny entrer, rehetra izay nateraky ny ils ne vehivavy peuvent pas tous entrer dans le royaume des cieux. dia tsy hoe afaka miditra daholy ao amin'ny fanjakany lanitra akory. Écoutez-moi bien, hein. Tous ceux qui sont nés de femmes, ny rehetra izay nateraky ny vehivavy ils ne peuvent pas tous entrer dans le royaume des cieux. dia tsy hoe afaka miditra daholy ao amin'ny fanjakany lanitra. Qui peut entrer dans le royaume des cieux? fa iza ny afaka miditra ao amin'ny fanjakany lanitra? C'est celui qui est né de Dieu. izay nateraky Andriamanitra. Donc il y a ceux qui sont nés de femmes zany hoe misy ireo izay nateraky ny vehivavy et qui restent comme étant nés de femmes jusqu'à leur mort. dia mijanona hoe nateraky ny vehivavy mandra-pahafatiny izy ireo. Mais il y a ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia. Alors, ceux qui sont nés de Dieu, izany hoe izay nateraky Andriamanitra bien sûr, ce sont des gens qui sont nés de femmes. Ça, dia c'est mazava sûr. ho azy izy ireo aloha fa nateraky ny vehivavy. Mais pourquoi on dit qu'ils sont nés de Dieu? fa maninona ny lazaina hoe nateraky Andriamanitra izy ireo? Parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. satria izy ireo dia mibebaka any amin'ny fahotany Ils sont devenus des enfants de Dieu. tonga zanak'Andriamanitra. Et les enfants de Dieu peuvent entrer dans le royaume des cieux. dia ny zanak'Andriamanitra dia afaka miditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Amen. amen. J'espère que vous me suivez. mino hoe maharaky nareo Tout le monde est né de femmes. ny rehetra dia natera-behivavy avokoa Mais tout le monde n'est pas né de Dieu. fa tsy ny rehetra nateraky Tout le Andriamanitra. monde n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. ary tsy ny rehetra no nandrainy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Ce sont seulement ceux qui sont nés de nouveau, fa ireo izay nateraka indray ihany ceux qui sont régénérés, ireo izay nateraka indray, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. ireo izay nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany Ce sont manokana. eux qu'on appelle nés de Dieu. ireo no atsoina hoe nateraka Andriamanitra. Nous sommes nés de femmes, isika dia natera-behivavy mais ensuite, fa avy eo nous sommes nés de nouveau, dia nateraka indray nous isika sommes nés de Dieu,
dia nateraka Nous Andriamanitra sommes devenus des enfants de Dieu. dia tonga zanak'Andriamanitra. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, Dia amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika nous entrons dans le royaume des cieux. dia miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra Mais ceux isika. qui ne sont pas nés de nouveau, Fa ireo izay tsy nateraka indray ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. dia tsy afaka miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izy ireo. Donc là, il y a une différence. Dia eo misy fahasamihafana. Donc à partir du moment où nous devenons des enfants de Dieu, Izany hoe ao aorian'ny fotoana tonga zanak'Andriamanitra nous isika naissons de Dieu, dia naterak'Andriamanitra isika. on n'est plus considéré comme étant né de femme, Dia tsy lazaina intsony isika hoe natera-behivavy parce que Paul nous dit satria Paoly dia milaza amintsika que nous sommes une nouvelle créature. hoe olom-baovao isika, Toutes choses sont devenues anciennes. hoe efa lasa ny zavatra taloha Nous ne sommes plus de la descendance de la femme, ary tsy eo amin'ny taranaka ny vehivavy intsony mais nous isika sommes des enfants de Dieu. fa lasa Nous zanak'Andriamanitra sommes de isika, nouvelles créatures. lasa olom-baovao Nous isika sommes des héritiers et co-héritiers de Christ. ary tsika dia mpandova sy mpiara-mandova Nous sommes amin'ny des Kristy concitoyens du ciel. ary tsika dia vahoaka ny Donc, lanitra. Dieu, quand il nous regarde, Dia Andriamanitra rehefa mijery il atsika ne nous regarde pas comme étant nés de femme, dia tsy mijery atsika izy amin'ny maha hoe mais il nous natera-behivavy regarde atsika en tant que ses enfants. fa mijery atsika izy amin'ny mazany any Nous atsika sommes nés de Dieu. fa satria tsika dia naterak'Andriamanitra. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le royaume des cieux, Izany hoe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra isika à partir du moment où nous sommes engendrés. rehefa avy nateraka indray. Lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, Rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika, c'est-à-dire nous allons nous retrouver avec Jean-Baptiste. izany hoe hifanena amin'ny jaonam-panao batisa isika Alors, pour les gens du dehors, dia ho an'ny olona any ivelany ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ireo izay tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux, dia jaonam-panao batisa dia lehibe noho izy ireo parce qu'ils ne sont pas dans le royaume des cieux. satria izy ireo tsy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mais nous qui sommes dans le royaume des cieux, Fa ho antsika izay ao amin'ny fanjakan'ny lanitra comment est-ce que nous pouvons devenir plus petits pour être plus grands que ahoana Jean-Baptiste? ahoana moa ny ahafahantsika hoe kely indrindra dia nefa lehibe noho jaonam-panao Parce batisa que le plus petit dans le royaume des cieux satria izay kely indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra est plus grand que Jean-Baptiste. dia ho lehibe noho jaonam-panao batisa. Je pense qu'il faut arrêter ce message-là maintenant. Tiako ajany eto ilay hafatra Non, on va continuer. anoho ihany isika. Comment devenir plus petit dans le royaume des cieux? Ahoana moa ny ahafahantsika ho tonga kely indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Parce qu'il y a des petits et il y a des plus petits. Satria misy ireo kely dia misy ny kely indrindra. Parce que si la Bible nous dit que le plus petit dans Ça- le royaume des cieux, Satria ny baiboly raha miteny amintsika hoe ny kely indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, c'est pas le grand hein, dans le royaume des cieux. Hein. tsy hoe ireo izay lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Celui qui est grand dans le royaume des cieux, fa ahoana moa ny ahafantarantsika ahazoantsika an'izany hoe izay lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, et comment être grand dans le royaume des cieux? hoe ahoana ny ahatonga antsika ho lehibe ao amin'ny fanjakan'ny Parce lanitra, qu'en réalité, le plus grand dans le royaume des cieux, satria ny tena marina izay lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra c'est le plus petit. dia ireny ny kely indrindra. Le plus grand dans le royaume des cieux, Ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra c'est le plus petit. dia ireny ny kely indrindra. On va voir ce que dit la Bible. Ndao isika hijery izay lazain'ny baiboly. Matthieu chapitre 18. Mateo toko 17. Est-ce que vous suivez? Araka ireo ve aloha hatreto? Amen. Amen. Ok. Matthieu chapitre 18, on va lire à partir du verset 1. Mateo toko 17 avakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant,
le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » ohatr'izany ambaran'Andriamanitra tamin'izany olo izany dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra ary Jesosy niandro zazakely anankiray akeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miovy ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo koa nazovina anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Vous voyez, les disciples sont venus poser la question au Seigneur. Hitanareo mpianatra nanantona Jesosy nametraka fanontaniana hoe tompo Comment être le plus grand dans le royaume des cieux? ahoana moa ny ahatonga ho lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Et Jésus dit, pour être le plus grand dans le royaume des cieux, Hozy Jesosy hoe raha ohatra te ho lehibe amin'ny fanjakany lanitra il faut devenir le plus petit. dia mila tonga kely indrindra. C'est merveilleux, hein? Tena mahafinaritra. Pour devenir le plus grand dans le royaume des cieux, raha te ho tonga lehibe indrindra eo amin'ny fanjakany il lanitra faut devenir le plus petit. dia tokony tonga ilay kely indrindra. C'est le plus humble, izay nanetry tena, celui qui se dépouille et qui s'abaisse le plus. izay manorotoro ny tenany izay manetry tena indrindra. Premièrement, le Seigneur a dit, voalohany indrindra dia hozy Jesosy au hoe verset 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants. dia hoy izy eo amin'ny andiny fahatelo hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely. La première chose, c'est qu'il faut se convertir. Ny voalohany zany dia tokony hoe miovy Parce qu'il est question du royaume des cieux. satria fanjakany lanitra ny resaka eto. C'est-à-dire, il faut être né de Dieu. Zany hoe mila nateraka Andriamanitra aloha Celui qui est né de Dieu, ary izay nateraka Andriamanitra celui qui se convertit, izay miova c'est celui qui peut entrer dans le royaume des cieux. dia izy no miditra amin'ny fanjakany Alors, pour lanitra. être grand ou pour être petit, dia ny hoe mahalehibe sy mahakely il faut izay d'abord entrer dans le royaume, d'abord. dia hoe mila miditra ao amin'ny Et fanjakany pour lanitra entrer dans aloha le royaume, dia mba hidiranao amin'ny il fanjakany faut se lanitra convertir. dia mila miova. Et quand on se convertit, dia rehefa miova on devient un homme ou une femme nouvelle ou nouveau. dia lasa tonga lehilahy na vehivavy vaovao On devient un enfant de Dieu. tonga zanak'Andriamanitra On va prendre le chemin dia mandray an'ilay lalana pour devenir grand ou petit dans le royaume des cieux. ho tonga lehibe na kely ao amin'ny fanjakany Et lanitra. comment cela? dia ahoana ny atonga an'izany En renonçant à soi-même rehefa mandany tena et en se chargeant de sa croix. sy mitondra ny azo fijaliana. Plus nous renonçons à nous-mêmes, Arakaraky ny andavantsika ny tenatsika, plus nous nous dépouillons de notre orgueil, arakaraky ny anafoanantsika ny avinavitsika, plus nous mourons à nous-mêmes, arakaraky ny afatesantsika ny amin'ny tenatsika, plus nous ne faisons aucun cas de nous-mêmes, arakaraky ny tsy heverantsika ny tenatsika, plus nous nous abaissons, arakaraky ny dinatsika, plus nous nous humilions, arakaraky ny anatrehantsika tena, plus nous perdons nos droits, arakaraky ny amoizantsika ny donc zontsika, plus nous devenons petits, grands. dia lasa mekely lehibe isika. Amen. Amen. Nous devenons de plus en plus petits, Mekely ihany isika, mais à mesure que nous devenons plus petits, fa araky ny makely atsika nous sommes grands dans le royaume des cieux. no ialehibiazantsika ao amin'ny fanjakany lanitra. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre ça, hein. Ary ny fahatakaranyolombelona dia tsy afaka mahatakatra an'izany. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Fa zany atao hoe fahendren'Andriamanitra. Plus je meurs, Arakaraky ny mahafaty ahy, plus je me dépouille du vieil homme. arakaraky ny anafoanako ny olona taloha,
plus je renonce à moi-même, Arakaraky ny andavako ny tenako a, plus je me charge de ma croix, arakaraky ny tondrako ny azo fijaliako, plus je deviens de plus en plus grand par rapport à Jean-Baptiste. dia mialehibe a noho Jaona mpanao batisa. Amen. Amen. Donc, dans le royaume de Dieu, Izany hoe amin'ny à fanjakan'Andriamanitra, partir du moment où nous devenons des enfants de Dieu, manomboka amin'ny fotoana itsika tonga zanak'Andriamanitra, chaque jour, j'ai isan'andro besoin de m'abaisser. dia mila miena foana, Chaque jour, isan'andro j'ai besoin de m'humilier. dia mila manetry tena foana, Chaque jour, isan'andro je dois mourir à moi-même, dia mila matiny amin'ny tenako a, renoncer à moi, mandany amiko, me charger de la croix. mitondra ny azo Et fijaliana. c'est pour cela que le Seigneur a dit, Dia izay mahatonga ny tompo miteny hoe si quelqu'un veut me suivre, raha misy tanaraka qui renonce à lui-même, aoka izy andany qui tenany se charge de sa croix dia hitondra ny azo et qui fijaliana me suive. ka hanaraka. Amen. Amen. Matthieu chapitre 23. Matthieu toko fahatelo amby roapolo. Et le verset 12. Teny andiny faharoa ambin'ny folo. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Fa izay manandra-tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Plus nous nous abaissons, Arakaraky ny idinantsika, plus nous mourons à nous-mêmes, arakaraky ny hafatesantsika ny amin'ny tenantsika, plus le Seigneur nous élève. dia mea manandratra antsika ny tompo. Jean-Baptiste ne s'est pas abaissé, Fa i Jaona mpanao batisa dia tsy nanetry tena, tsy nidina, mais il a gardé sa position. fa niazona ny toerana izy. Il a gardé sa place. Niazona ny toerana izy. Lui, dont la Bible dit Izy a izay nolazain'ny Baiboly que hoe parmi ceux qui sont nés de femmes, hoe eo amin'izay nateraky ny il vehivavy n'y a pas plus grand que lui. dia tsy misy lehibe noho izy. Maintenant, où est-ce qu'il se retrouve? Fa aiza ny toerana misy azy Dans le amin'izao? royaume des cieux, Fa eo amin'ny fanjakany lanitra le plus petit. dia izy ny kely indrindra. Non, le plus petit Ny kely indrindra dans le royaume des eo amin'ny cieux. fanjakany lanitra Et pourtant, c'est quelqu'un qui est né de femme. dia nefany a io a dia nateraky ny vehivavy ihany. Il devient plus grand que Dia Jean-Baptiste. lasa lehibe a noho Jaona mpanao batisa. Pourquoi? Satria maninona? Parce qu'il s'est abaissé. Satria izy a dia manetry teny. Il a laissé la place au Seigneur. Dia izy a dia mamela ny toerana ho an'ny tompo. Jean-Baptiste avait dit dans Jean chapitre 3 verset 30 Jaona mpanao batisa ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelopolo dia milaza hoe qu'il croisse aoka izy hitombo a et que moi je diminue. fa zaho kosa Mais hiena. malheureusement, Fa mampalahelo a Jean-Baptiste n'a pas diminué. dia izy a Jaona mpanao batisa dia tsy nihena. Je répète ce que j'avais dit dimanche dernier. Averiko ny zavatra nolazaiko tamin'ny lahady heriny a. Nous ne sommes pas en train de faire le procès de Jean-Baptiste. Tsika koa dia tsy hoe ao anatina fitsarana ny Jaona mpanao batisa Parce akory, que qui sommes-nous? satria iza moa isika. Mais nous sommes en train de tirer les leçons Fa itsika dia mandray lesony de la vie de Jean-Baptiste ny amin'ny fiainany Jaona mpanao afin de batisa réajuster notre tir. mba ahafahantsika manitsy ny lalantsika. Donc la Bible nous enseigne Dia ny Baiboly zany dia mampianatra antsika hoe qu'à mesure que nous nous abaissons, hoe arakaraky ny etrentsika, à mesure que nous nous dépouillons de nous-mêmes, arakaraky ny anafoanantsika ny à tenantsika, mesure que nous nous renonçons à nous-mêmes, arakaraky ny andavantsika ny et nous nous tenantsika, chargeons de notre croix, hitondrantsika ny azo fizalitsika, nous nous faisons de plus en plus une place dans le royaume des cieux. dia me mahazo toerana tsikelikelytsika ao amin'ny fanjakany Parce que lanitra. celui qui s'abaisse, Satria izay midina c'est Dieu lui-même qui l'élève. dia Andriamanitra izy tenany a no manandratra azy. J'ai pas besoin de m'élever. Za dia tsy mila Je manandra-tena dois accepter ce que je suis.
fa mila manaiky amin'ny maha izy aho Et qu'est-ce que je suis? fa inona moa zany hoe maha izy anazy Je vais zany vous dire vraiment qui je suis, moi. fa olazaiko aminareo hoe iza moa Je za veux que vous sachiez qui je suis. tiako fantatrareo hoe iza Et je vais parler fort. dia hiteny mafy aho Ce que je suis, iza je suis rien. dia tsinitsininy Si je dois me glorifier, raha ohatra tokony irearea je dois me glorifier parce que je ne suis rien. dia tokony irearea satria za tsinitsininy Mais quelqu'un qui n'est rien, est-ce qu'il peut se glorifier? fa olona izay tsinitsinina ve dia afaka ireare Me glorifier de quoi? inona moa no ireareako Alors que zany je suis rien. nefa za raha tsinitsinina Ça veut dire que je n'ai aucune raison de me glorifier. zany hoe tsy manana antony a ireareana mihitsy aho Tout ce que je peux être, fa izay maha izy aho rehetra c'est par la grâce du Seigneur. dia noho ny fahasoavan'ny tompo Et je rery suis any reconnaissant envers le Seigneur. dia tena hoe feno fankasitrahana ny Et tompo tout aho ce qu'il fait, sy ny amin'ny zavatra ataony tous les plans qu'il a pour chacun de nous. ny drafitra zay ananany ao Pour atsika moi, tsirairay je avy dis merci Seigneur. dia za dia miteny hoe misaotra tompo Parfois, je ne comprends pas les choses, indraindray a tsy azoko ny zavatra mitranga mais je veux m'aligner. fa te hanaraka fotsiny aho Parfois, c'est difficile, indraindray a sarotra mais je veux m'aligner. fa te hanaraka C'est pas facile. tsy mora le Je izy dois lutter tous les jours. dia tena mila mitolona isan'andro Contre qui? mitolona amin'izy Contre moi-même. mitolona amin'ny tenako Contre ihany ma chair. mitolona amin'ny nofoko Cette chair, elle est rebelle. ary ity nofo ity a dia pikomby Elle a des désirs. manana sitrapo Elle a une volonté, oui. misy sitrapo Et elle veut être reconnue. dia te ho hita Elle veut avoir une place. dia hanana toerana izy Je suis... elle n'est rien, la chair. fa nefa tsinitsinina ny nofo Une fraction de seconde, fa tena hoe apahazaiko andra et vitsy je ne fotsiny a serai plus. dia tsy ho eto ntsony a Comment me glorifier d'une telle chose, d'une telle chair? fa ahoana moa ny afahako mirehary amin'izany hoe nofo ohatran'izany ny toetrany La chair, elle est orgueilleuse, elle est prétentieuse. ny nofo a dia mieboebo Elle a besoin d'être crucifiée. dia mila omboana foana Amen. amen Nous allons, pour terminer, voir le modèle suprême d'humilité. amarantsika amaky andalana fara momba ny fanetretena Comme la Bible dit que c'est celui qui s'abaisse, araka ny tenin'andriamanitra hoe ireo izay mihetry a il sera élevé. dia ho Il y a asandratra plusieurs passages dans la Bible qui parlent de cela, dia misy andalana maromaro amin'ny baiboly amin'ny resaka an'izany mais nous allons voir le modèle suprême. fa hijery itsika ilay modely a lehibe indrindra Dans Philippiens chapitre 2. ao amin'ny filipianina toko faharoa Philippiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 5. filipiana toko faharoa andiny fahadimy Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
aoka ho aminareo zasaina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoly any lohalika rehetra na ny any an-danitra na ety an-tany na ny any ambanin'ny tany sy ny any ankian'ny lehilahy rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho vonahitr'Andriamanitra ray. Paul, dans cet épître, nous encourage à toi et moi. Paul eto amin'ity toko ity dia mampirisika isanao Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. mba anana ny saina zay tao amin'ny Kristy Jesosy. Il est Dieu. Izy Andriamanitra. Il a tout pouvoir et toute autorité. Izy manana ny fahefana sy ny hery rehetra. Il n'avait pas besoin qu'on l'élève Ary izy dia tsy mila nasandratra parce qu'il est Dieu. satria izy Andriamanitra. Il est élevé de toute éternité. Fa izy dia efa misandratra mandrakizay. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Fa inona ny zavatra nataony? Il s'est humilié. Nanetry teny Il izy. s'est abaissé. Nidiny izy. Jusqu'à la mort. Mandra-pahatonga tany amin'ny La fahafatesana. mort la plus honteuse. Ary fahafatesana zay mahamenatra indrindra. Parce que la plus grande honte à l'époque, Satria ny tena hienatra lehibe indrindra tamin'izany fotoana c'est izany d'être crucifié. dia ny hoe ombohana. On l'avait maltraité. Natao tsinitsinina izy. On l'a déshabillé. Napiridana izy. On a Natanjana craché izy. sur lui. Dia nororaina izy. On l'a flagellé. Nikapohana izy. On l'a torturé. Ary nampijaliana Et izy. finalement, on l'a crucifié. Dia farany amin'ny finoana Alors qu'il n'avait ombohana fait izy. aucun mal. Nefa izy tsy nanao ratsy. Tous les anges étaient sous son pouvoir et sous son autorité. Ny anjely rehetra dia teo ambany fahefany Il aurait fallu pour lui de dire un seul mot. ary teny iray fotsiny no lazainy Et la terre tout entière serait ravagée. dia ny tany rehetra dia ho potika. Mais il n'a pas ouvert sa bouche. Fa izy dia tsy nanokatra ny vavany. Ésaïe dit qu'il s'est laissé faire comme une brebis qu'on amenait à la boucherie. Isaia dia niteny hoe nentina tahaka ny zanak'ondry vonoina izy Mais il n'a pas ouvert sa bouche. fa nefa izy tsy nitsoka Il a bavo. laissé faire. Navelany zany hitranga Il s'est abaissé. fa nidiny izy. Les hommes ont fait tout ce qu'ils voulaient faire de lui. Dia nataony olona zay tiany olona nanaovana azy rehetra. Mais parce qu'il s'est abaissé, Fa satria nanetry teny izy parce qu'il a obéi jusqu'à la mort. satria izy nankatoa hatrany amin'ny fahafatesana. Il n'a pas seulement obéi, hein. Tsy hoe nankatoa fotsiny ihany izy Il a obéi jusqu'à la mort. fa izy dia nankatoa mandra-pahatonga tany amin'ny Il fahafatesana. a été maltraité, Natao tsinitsinina izy. on l'a flagellé, Nikapohana izy mais il a obéi. fa nankatoa Il izy. s'est rabaissé. Nidiny izy. Il aurait pu dire, moi je pense que moi si c'était moi, j'aurais dit, tu connais pas c'est qui mon père? Mety hoe raha za dia mety zao no lazakeo nga tsy fantatro hoe izy any raiko e. Hein? Tu connais pas, tu sais pas je suis le fils de qui? Tsy fantatro moa hoe zanak'izy a. Et il a fermé sa bouche. Fa nakombona ny vavany. Il a laissé faire. Dia navelany ny zavatra hitranga. Je ne sais pas si ce matin nous arrivons à comprendre Tsy haiko na takatsika la amin'ity maraina ity. signification de il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Ny dikan'izany hoe fananaika izy hatramin'ny fahafatesana. Malgré toutes les pressions qu'on a fait sur lui, Na dia nisy tsindry be dia be aza natao taminy malgré toute la maltraitance qu'on a fait sur lui, na dia betsaka aza ny fanaovana il a tsintsinina azy toujours obéi à son père. dia nanaiky ny rainy foana izy. Il est facile pour nous, quand on est dans une situation difficile, il est facile pour nous de faire un petit mensonge. Hein? Tena mora kely ho antsika rehefa sendra natoe zavatra sarotsika amin'ny teny laingalainga kely. Ah non, c'est un petit mensonge, ça fait rien. Ah, laingalainga kely zany tsisy olana. Juste pour sauver sa peau. Mba hoe arovana ny tena fotsiny.
dans combien de situations, peut-être ce n'est pas le mensonge, peut-être, mety hoe tsy laingy a mais dans combien de situations où nous nous trouvons, fa be dia be ny toejavatra izay misy atsika où nous avons besoin de rester fermes en tant qu'enfants de Dieu izay mila mijorotsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika et que nous ne sommes pas fermes. dia nefa tsika tsy mijoro. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur personne, Ary za tokoa dia tsy mitorabato an'izany izy, mais on est en train de tirer la leçon par rapport à Jean-Baptiste fa eto tsika dia mandray lesona ny amin'ny jaonam-panao batisy et comprendre combien Jésus a souffert. dia takatritsika hoe Jesosy dia tena nijaly niaritra. Il n'a même pas relâché, même un tout petit peu. Il n'a même pas lâché plutôt, même un tout petit peu. Dia izy dia tsy namositra na dia kely fotsiny ary. On a tout fait, Natao ny zavatra rehetra mais il est resté fidèle. fa nijanona toko foana On a izy. tout fait, Natao ny zavatra mais il rehetra a accompli sa mission. fa izy dia natateraka ny iraka Mais sa izay mission, c'était nampanirana quoi? azy. Fa inona ny iraka C'est s'abaisser pour venir me sauver, moi et toi. dia hoe nihidina ka tonga hamonjy ahay sy anao. Et il s'est rabaissé jusqu'au bout. Dia izy dia tena nanetry tena Il s'est hatramin'ny farany. rabaissé jusqu'à la mort. Izy dia nanetry tena hatrany amin'ny fahafatesana Et il n'a pas cédé. dia tsy namotsitra mihitsy izy. Et le verset 9 de Philippiens 2 nous dit, Dia eo amin'ny andiny fasivy amin'ny Filipiana toko faharoa ihany c'est pourquoi. koa izany. Vous voyez ça? C'est pourquoi. Koa izany À cause de tout ce qu'il a fait, ny amin'ny zavatra nataony à cause rehetrarehetra de son humilité, noho ny amin'ny fanetreny tena, à cause de son obéissance, noho ny amin'ny fanekeny à cause de tout cela, noho ny amin'ny zavatra c'est là rehetrarehetra que zany. vient, c'est pourquoi. Zay mampatonga anazy hoe koa izany. Il y a une récompense. Misy valopity La récompense de son humilité, ny valopity amin'ny fanetretenany Dieu l'a souverainement élevé dia nasandratr'Andriamanitra izy et lui a ambony donné le indrindra nom qui est au-dessus de tout nom. dia nomeny ny anarana izay ambonin'ny anarana rehetra. C'est ce que le Seigneur nous réserve à toi et à moi. Dia zay ny zavatra homanin'ny tompo ho aiso anao. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, Rehefa mandany tena atsika isika, nous nous chargeons de notre croix. mitondra ny azy fizalitsika isika, On sera peut-être maltraité, mety hoe ho atao tsintsinina isika, on sera sous-estimé. mety hoe atao tsintsinina isika. Ça fait mal quand on est sous-estimé, hein? Marary le izy rehefa tsindrina isika. Ça fait mal quand on est sous-estimé. Marary le izy Mais nous sommes éprouvés. fa sedraina isika Est-ce que nous continuons à rester humbles? hoe mitoetra manetry tena foana ve isika. Jésus est notre modèle suprême. Dia Jesosy ny modely ohatra lehibe indrindra ao atsika. Si nous voulons suivre le Seigneur, Raha ohatra tsika ka te hanaraka ny tompo nous avons besoin de prendre le même chemin qu'il a pris. dia mila mandray lalana sika zay lalana mitovy amin'ilay niraisiny, Souffrir comme lui, il a souffert. dia miaritra tahaka ny aretany Nous humilier comme il s'est humilié. ary mihetra tahaka ny nanetry ny teny, Pardonner comme il a pardonné. mamela heloka tahaka ny namela ny heloka Aimer comme il a aimé. ary mitia tahaka ny fitiavany. C'est ça le chemin de la croix Dia izay ny lalany azo fijaliana. que nous sommes appelés, toi et moi, à prendre. Izay ny atsoina atsika izay andehanantsika. Tu n'es pas seul, mon frère. Ary tsy irery ianao rahalahy, Tu n'es pas seul, ma sœur. tsy irery ianao anabavy, Nous sommes tous ensemble sur ce chemin. fa miaraka tsika eo amin'io lalana io. Donc on ne peut pas s'accuser ni se condamner. Dia tsy afaka mifamehtsiny sy mifanameloka isika. S'il y a un qui tombe, Fa raha misy anankiray lavo nous sommes là pour nous relever les uns les autres. dia etontsika mba hifanangana, Pour continuer la marche mba ahafahantsika mitohy amin'ilay lalana jusqu'à ce que nous parvenions tous au but, à l'objectif. mandra-pahatonga atsika any amin'ny tanjona izay andehanantsika. Nous pouvons tomber. Mety hoe lavo isika, Ce n'est pas un problème. tsy olana Mais izany, le problème, c'est de rester là où on est tombé. fa